Aritra efatrandro ity fialan-tsasatry ny atleta mendrika nandritra ny lalao ny adina ny Coupe des clubs des champions handisport de l'Océan Indien ity fialan-tsasatra izay tanterahina any Antsiranana ary ny aingandroany maraina izy ireo teny vato fampanantenana nataon-dramatoa Mialy Rajoelina vadin'ny filohan'ny fahefana avo ny tetezamita. Tena mahafinaritra mihitsy aloha zao programme satria tamin'ny voalohan'izay zavatra nataonay zany mbola tsisy tahaka izao mihitsy ary tena miavaky izao fandehana zavatra nanik izao dia ny voalohany indrindra moa dia tena misaotra ny madame présidente zahay i Mialy Rajoelina fa tena mahafinaritra mihitsy zavatra zao ataonay izao ary ty mbo tsy fahitanay zao zavatra zao. Io fandresena io moa tena fa efa ny finiavanay mihitsy io efa mikiniany satria maty de revanche-na manko izy io. Andeha manao vacances any Diego satria ny madame présidente zany ny fikarakarana anay zany. Misaotra ny madame président nanome fahafahampo anay satria zahay koa fa nanome fahafahampo ny Madagasikara rehetra azotsika Océan Indien io. Amin'ny manaraka zay tsy maintsy manao revanche ndraiky mangalaka an'io ndraiky fa ny angatahanay dia zao mila matériel zay fa tsy mana matériel. Zahay zany laha eto amin'ny Madagasikara ma zany hoe zahay vice champion de madahatsy zay de votamity moa zahay nandobaka an'le champion Océan Indien fa zahay haty zay zany vice champion Océan Indien. De mba irarinay koa zany zahay mba tokony hiakatra any amin'ny champion d'Afrique raha mba misy fomba fikarakarana président zay satria zahay zany mba azo lazaina zany hoe hatsy zay mba manao zay azonay atao zany tsy hitsangamena zany Madagasikara eo amin'ny niveau champion d'Afrique zay zany. Avy any Toliara moa dia efa nanantena zay fa horesinay la réunion. Ny fihetseham-po moa zany ho sambany zao zany. Sambany zao zany miaraka mivoaka miaraka amin'ny ekipa makany zany Diego zany. Faly ny ray aman-dreny any Toliara any mahareny zanany hoe andeha hitsangatrangana any Diego. Dia misaotra ny madame présidente zay engany mba hitohy foana ohatran'izao ny zavatra atao eto Madagasikara. Misy fitsinjovana an'ireto olona manana fahasembanana tsy olona manana fahasembanana izy fa nanome voninahitra ny Madagasikara namoaka ny Madagasikara misehatra ohatran'ireny mba tokony misy zavatra zany mena anazy mba mérité izy hanao an'izay vacances. Nisy ny vatsindalana avy amin'ny ramatoa Mialy Rajoelina ho azy ireo mirindra ny fandraisana azy any Antsiranana mifanandrify indrindra amin'ny fankalazana ny andro iraisam-pirenena ho an'ny sembana rahampitso moa izao fivahiniana any Antsiranana izao. Tsaiviny fa taranja roa no nandresen'i Madagasikara tamin'ity lalao handisport aty amin'ny faritry ny ranomasimbe indiana ity dia ny pétanque mpilalao avy eto Antananarivo ary ny basket nahitana ny AS 3FB avy any Toliara. Ny alatsinainy izao no hitototoa eto Antananarivo ireo atleta ireo.